Zay ny amin'iny famanana solitena iray ao anatin'ilay filan-kevitra ambony mahakasika ny demokrasia, ny zon'olombelona ary ny fanjakana tandalana ny fiarahamonim-pirenena izay miasa ao anatin'ny fampanjakana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana amin'izao fotoana izao ary dia efa mandeha ny fiomakomanana ao amin'izany fifidianana izany. En tout cas, afana mametraka amin'ny fitsarana ny mpitondrana ny haute cour de justice mifametrahana amin'ny filakevitra ambony mikasika ny demokrasia amin'ny zon'olombelona ary ny fanjakana tandalana na ny haute conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. No io tokony olona pahalalana ny solitena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena miasa ho an'ny demokrasia sy ny fametrahana tany-tandalana mipetraka ao anatin'ny filakevitra ambony HCDDED hoy ny filohan'ny filakevim-pitantanan'ny gasy Polatsaka Tsitrapo no sady mpamakafaka ny fiarahamonina ara-politika Andriamatora Andriamalala Robert. Izy io dia karazana fitarainana toy ny amin'ny institution rehetra ihany fa misy rafitra pahalalana ao anatiny. Isika nefa no resaka fa ao anatin'ny HCDDED andalana olona mankany haute cour de justice mazava ho azy araka izany fa tokony olona pahalalana ary tsy vitany hoe olona pahalalana fotsiny fa olona efa zadra raha efa nanao zavatra maro zany mindrindra fa makasika ny resaka fiainam-pirenena fa tsy hoe olona vo hianatrasa no hiditra ao anatin'izany HCDDED zany indrindra mo raha vany fiarahamonim-pirenena no makany amin'ilay haute cour de justice fantatsika tsara ny andro miasan'ny haute cour de justice fa rafitra anankiray izy io rafitra mpitsara izay mety tsy hoe mety fa afaka hitsara ny fahadisoana goavana na ataoko hoe fandikan-dalàna ataona filoham-pirenena ao anatin'izany resaka haute trahison ao anatin'izany resaka fanitsahana miverimberina ny lalam-panorenana izy io koa dia afaka mitsara ny avy amin'ireo rafi-panjakana hafa raha toka misy karazana délit mivantana zany ohatra hoe ny antenimera andohona antenimera-pirenena ny gouvernement amin'izay zava-misy zany ndikan'izay araka ny lazaiko zay tsy vitan'ny olona pahalalana fotsiny ny tokony hipetraka ao anatin'io rafitra io fa tena olona efa zadra raha ary miasa amin'ilay sehatra zany dia akoatran'izay amin'ny fiarahamonim-pirenena anay mahasolo tena ny fiarahamonim-pirenena azy koa dia olona tokony efa nilomano tao anatin'ny fiarahamonim-pirenena mahafantatra tsara zany asan'izany fiarahamonim-pirenena zany satria manko tsy mamenatra ny laza azy fa ny fiarahamonim-pirenena misy ankehitriny raha tsy ny fiarahamonim-pirenena malagasy zao anaty fiarahamonim-pirenena dia lasa manao fomba ny mpanao politika raha vao maheno seza na toerana. Fikambanana telonjato no miasa momba ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana. Ny fikambanana tsirairay dia vato iray ary anjaran'ny fikambanana tsirairay no mandefa ny solitena ny fidy aty Antananarivo ny 2 martsa izao. Misy 2 ny candidat mpifaninana ho solitena ny fiarahamonim-pirenena miasa momba ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana ao anatin'ny filakevitra ambony HCDDED.